fa miaravantsika rehetra na tratra zao fotoana zao ndray fotoana manokana ho antsika mitady Debora Andriamanitra dia tamin'ny andron'ny vehivavyntsika nanomboka azy dia amin'ity an'io ity mankasitraka neny mbola afaka hanohy ny fampianarana ho an'ny vehivavy rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Dia isaorantsika ny tompondray ny fitohizana sy ity fandaharana ity izay ahafahantsika rehetra vehivavy eny na ny lehilahy koa azy miaraka miombona amin'izay rehetra mety fandresena eto amin'ny firenena ary dia nalaintsika tahaka ny tantaran'ny Debora izay tohizantsika androany kanefa alohan'izany fotoana izany miarahaba antsika rehetra izay manjoy ny fotoana ary andeha himbom-bavaka isika. Misaotranao Sery Andriamanitra ray zanaka fanamasino fa voatendrinao indray ity andro androany ity hifampahirezanay araky ny teninao tokoa fa tena misy fotoana toy izao ny fananarana sy fampianarana ary zany ihany no mitondra hery ety anatinay koa terizy amin'ny fatahorananao izay ataovy maimiaino anao ho voninahitry ny naranao ny anaranao Kristy. Amen. Eny ary neny tonga dia efa miandra ny mpanaraka tsy tapaka an'izao fandaharantsika izao dia ahoana ary ny atao tena ety mandresy marina raha tena hiady isika. Ny toehan'ny tantarany Debora teo amin'ilay mpitsara izay nahafahantsika rehetra nanaraka tsara tokoa ny mpitsara toko faefatra dia rehefa tonga ny fotoana niara-dia tokoa i Baraka sy Debora ary dia nanenjika ny fahavalo fa misy tantara anankiray tantaran'ny vehivavy anankiray izay atao hoe Jaela izay io vehivavy io no namarana ny tantara rehetra ary dia zany ry havana no zava-dehibe indrindra amin'ity androandroany ity Jaela ity izay izy no nitsenany Sisera dia izy no niteny hoe mandrosoa ianao tompoko lahy dia norakofany lamba somatsara satria fantany fareraka fantany favizana fantany koa nefa fahavalony io fa tonga eto amin'ilay hoe aza mamaly ratsy ny ratsy fa any famaliana hoy Jehovah tena eto zany tantara zany dia raisy ny ampitiavana ity fahavalo ary tsy vitany hoe raisy ny ampitiavana amin'ny fahavalo fa ndrosoany hanina araky ny tenin'ny tompo hoe raha anao na ny fahavalonao meo hanina izy raha mangeta eto izy meo rano sotrony ary tena vita somatsara zavatra zany ary dia ny zavatra mba nangatahany ity Sisera ity tamin'izany fotoana izany dia mba meo rano asotroko kanjo tsy rano akory no sotrony fa nanokatra sy noditra izy nisy ronono dia inona no meny dia faly iry asa raha mba azontsika hoe ao anatin'ny asa saranao ao anatin'ny avizanana dia nomeny ity vehivavy atao hoe Jaela ity Sisera ity nomeny ronono mihitsy dia tonga dia vamaika hoe zao osy izy za toreo fa raha misy olona izay miteny aminao manontany ianao dia lazao hoe tsy ato izy ary zay lainga zay fitaka zay azo lazaina ampanaovy ny olon'Andriamanitra izay eo amin'izay no nandray andraikitra i Jaela ary dia zany ry havana no zava-dehibe tao anatin'ilay tantara tena navelany natory remoka tsara rehefa remoka tsara iny dia nitsaitsaika izy nakeo aminy natsatony tamin'ny Filipa tsy manday dia niatra tamin'ny tany ka rehefa renikitory Sisera satria sady deka maty ary zany ry havana ny olona mamono fahavalo lay fahavalo no lainga lay fahavalo mifitaka lay devoly enao mpanompon'Andriamanitra sainy manontangy ary iny zay namono lohany azy mihitsy ary tadidio tsara fa araky ny tenin'ny tompo hoe ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo dia mpandangy izy dia mpanotanga sady rainy lainga ary ditantsika tsara ny tediaviny hoe rehefa mba misy mitady eo dia teneny hoe tsy ato izy ary zay zavatra zay no nasaino nanehoany Jaela zany herin'Andriamanitra namokotra hatramin'ny lohan'ny fahotana dia ny lainga ary io ry havako zany ny lohan'ny ioty zany mila fongolana ka dia zay ary dia zay no nahafongotra ny endrim-pahavalo rehetra. Marobe ny fahavalo atrehany isan'andro ary tena isa minitra isa segondra dia misy fahavalo foana zany mihitsy ny antom-pisian'ny antsoan'Andriamanitra tena hoe
hitsangana iady amin'ny fahavalo ahoana daholo neny inona daholo le fedina ahoana daholo le tena le entina miatrika mihitsy le fahavalo ny zava-dehibe aloha dia ny ananantsika ny toe-panahy araky ny tenin'ny tompany boky ny efesianina toko 5:7 famaizina ianareo fa iny fa efa mazava amin'ny tombo kosa ankehitriny fa ny vokatry ny mazava dia amin'ny fahatsarana fahamarinana fahitsiny mamantatra mandrakariva izay kasitrahan'ny tompo ary aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavokatsoa fa leo mananatra izany a fa zay ataony ao miafina dia mamenatra na dia milaza zany azy fa ny zavatra rehetra rehefa aseho dia mazava ary eto mbola toizana kely le tantara rehefa tonga tokoa zany baraka nanenjika ny sisera dia nivoaka itsena azy ijaelaka nanao taminy hoe avia ty fa asehoko anao ny lehilahy zay tadiavinao ary rehefa tonga tao aminy izy a dia indro ny fatiny sisera niapatra teo ary ny tsy manday teo amin'ny firefany tena etrin'Andriamanitra teo ny lohan'ny zanak'Israely tamin'izany andro zany a Jabina mpanjakany Kanana ary ny tanany zanak'Israely niaina eto tamin'ny Jabina mpanjakany Kanana mandra-paringany azy ary zany miavako rehefa omban'Andriamanitra ianao rehefa tia fahamarinana ianao tia fahitsina ianao tia fahazavana ianao aza tia mitsikombakomba ratsy aza mety a ampandaindian'ny olona fa mety iza itsy mahafinaritra be ny boky any amin'ny boky ny Jobany hoe raha ianao mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona mitsitoa ary raha madio sy mahitsy ianao ifo hamonjy ianao tokoa izy ary ampiadana indray ny fonena ny fahamarinanao ka na dia kely azy ny andohanao a lehibe indrindra ny fihafaranao ary zay ny anentanana antsika rehetra na lehilahy na vehivavy indrindra antsika vehivavy zay azo lazaina fa mpikolokolo fanahy mpikolokolo taranaka meteza vehivavy mahitsy meteza vehivavy tia fahamarinana tia fahazavana mba hahatonga antsika tena hitondra ny taranantsika sy ny firenentsika amin'ny fahamarinana satria ny fahamarinana no manandratra amin'ny firenena mila vehivavy tia fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana ahoana neny inona ny tena hoe ho atao taon'ny vehivavy a tena hoe mety hoe hokoloina mihitsy ao anatin'ny fahazaran'ny vehivavy mihitsy ary ahafahany tena mijoro isa tokantrano mijoro amin'ny fahamarinana ahatonga ny fandresena afaka tena azo antoka ny fandresena tsara be le fanontaniana ny zava-dehibe indrindra aloha dia vehivavy vita fihavanana amin'Andriamanitra ary vehivavy tena tia miaino an'Andriamanitra vehivavy tia mipetraka eo tongotry ny tompo tahaka ny nataony Maria fahiny arak'ilay tenin'i Jesosy hoe mena anjara tsara zay tsy alaina amin'ny mandrakizay zany anjara tsara rehefa tianao miaino ny tenin'ny tompo a rehefa tianao manao ny sitrapon'ny tompo a manana anjara tsara ianao vehivavy ary zay ny fahatsarana tediavin'Andriamanitra vehivavy mankatoan'Andriamanitra ary mampiatra izay lazay ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny tontolo pisiny a na ho tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina indrindra eto amin'ny firenena amin'izao vanim-potoana sarotra izao raha vao tsy vehivavy manana ny tompo dia tena sahirana ary tena miferinaina lava monimondavaka mampahery antsika rehetra isam-batan'olona manoloana ny ady manoloana ny zava-misy oka tsy hisaraka amin'ny tenin'ny tompo mazava anke ny tenin'i Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoitra ao anatinareo ny teniko a angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany tsy ampafiry n'ilay vehivavy izay azo lazaina fa mpitondra tena tao zarefata zay tsy nanana fatsikoba ray toto fa rehefa napetrano any Eli mpaminany ary manangatahany Eli mba hanovana koba koa nefa ny ferinaina ihany ary nyteneniny Eli hoe zao ny lazain'i Jehovah tsy ritrany tsy lany ny koba tsy ritrany delilo nindra vehivavy ary dia nitanterahany vehivavy manam-pinoana ary dia manana zay tahiry omen'Andriamanitra azy tsy lany ny kobe tsy ritrany delilo rehefa aminao ny fankatoavana zay nylazain'Andriamanitra ary dia mampahery antsika rehetra amin'izao vaninandro zao fa mila vehivavy miaino makatoa ary mahay mampita zay ny tediavina amin'izao ora sy fotoana izao tena mahatsiriritra zany ry havana izany tsy mitsiriritra tena hoe tena tsy lany ny koba tsy ritra ny diloilo vehivavy manana tahiry tsara ao am-pony ao tena hoe rakitra tsara ao anatin'ny foa hoentina ho an'ny taranaka ao amin'ny vady tena hoe hitondra fanilo tena hazavana ao anatin'ny fiarahamonina ao anatin'ny tokantrano aloha
eo anivon'ny fiangonana indray ny vehivavy takiny ahoana ny ilain'ny tompo. Ny zava-dehibe indrindra dia ny ahafahan'ny vehivavy manaiky an'Andriamanitra mihoatra no zavatra rehetra aloha. Tena ataovy eo ambony aminao, Andriamanitra ny tokony eketeny mihoatra no ny olona. Zay aloha ny zava-dehibe eo anivon'ny tantara. Ary dia ao anivon'izay koa vehivavy izay araky ny tenin'ny tompo any bokin'ny Timoty voalohany toko faharoa andeha nge mba jerevantsika zany Timoty voalohany toko faharoa zany raisitsika eo amin'ny andininy fahavalo mba avakeo kely nge taty mamy azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy koa tiako ny lehilahy hivavaka ny tontolo eny ny vehivavy andiny fafolo fa amin'ny asa tsara araka izay mamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana andiny fasivy are zafady indrindra fa miaraka mianatra motsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaotinana sy ny fahonoana tena fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy fa amin'ny asa tsara araka izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka hanaiky tsara fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra na hanapaka ny lehilahy fahangina ihany. Zay vehivavy zay manana fianarana namen'Andriamanitra azo manokana tadidio tsara fa misy tanan'Andriamanitra manokana ny vehivavy hatrany amin'ny faharina misy tanan'Andriamanitra mitantana ny vehivavy manokana izay manome hery ny vehivavy ary io ny ahafahan'ny vehivavy mianatra ka mampita amin'ny akonany amin'ny fiarahamonina rehetra ary tadidio tsara fa vehivavy zay tia midera ary hitantsika io moa manaraka izay fideran'ny vehivavy an'Andriamanitra izay fa ny zava-dehibe fotsiny amintsika aloha androany dia hoe andeha aloha hianatra tsika iaino akato apita fa rehefa haitsika zany miaino makato mapita zany eo anivony tontolo misy atsika dia hitantsika ny fahazavana iainantsika vehivavy ary tsika rehetrarehetra mba vehivavy mpitondra fahazavana, vehivavy mpitondra hery, vehivavy mpitondra fandresena satria miainga amin'ny fahazavana ny hery ary ny hery no mitondra fandresena. Hitantsika eto rehefa nahetrin'Andriamanitra teo anoloan'ny zanak'Israely reto mpanjaka ny jabiana reto dia tena nahery ny zanak'Israely raha tsy mahery ianao tsy mihety eo anoloanao fahavalonao ka dia mampahery antsika rehetra isam-batan'olona aloha hoe aiaino hoe aiakatoa ary ai apita dia ny tompo no mpampahita fity amintsika. Vehivavy mahay miaino makato mapita zany nandrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Inona ny afatra ny afatra farandrindra dia ny hoe vakitsika ny tantaran'ny Debora mpitsara toko faefatra toko fahadimy izay azo lazaina fa mbola tamin'ny vaninandro tamin'izany fa zao le izy mbola azo ampiarina amin'izao ora sy fotoana izao izany vehivavy tena mpaminana sady mpitaritarika ary indrindra mpitsara zany manana faiandrena ary zay vehivavy endry zay azo lazaina mbola tian'Andriamanitra hijoro amin'izao vanim-potoana izao dia vehivavy zay feno tahotra an'Andriamanitra ka raha mbola manaiky ny fisian'Andriamanitra ianao ary nantsoan'Andriamanitra ho vehivavy zay azo lazaina fa hijoro amin'ny fotoan-tsarotra dia mino fahita Debora be dehibe eto Madagasikara maneran-tany mihitsy ary amin'izao satria tsy fantatro fa tsy eto Madagasikara ihany ianareo no manaraka fa hatrany ampitan-dranomasina ary misaotra sady tamin'ireo fisaorana efa nataonareo fankasitrahana dia nandeha fa tokoa tena hoe teny miafina taty ianareo akasitrahana reny ary dia mifampivavaka isika mba ho lavoraro ny fotoana dia misaotra anao nanjo ny fotoana makasitraka be dehibe ary misaotra koa amintsika rehetra izay miara-miombona amin'ny fanatotosana an'izao fandaharana izao mba samy hita ny voninahitr'Andriamanitra ny antsika rehetra. Eny ary vavaka tsika misaotra anao zay Andriamanitra rainay fa Andriamanitra tsara ianao mitady vehivavy ianao vehivavy endry vehivavy iaino tsara anao vehivavy akatoa anao ary vehivavy tena apita ny afatrao manomboka ao anivon'ny ankohonana ao amin'ny fiarahamonina eo amin'ny asa mandrara eo amin'ny sehatra rehetra izay nandranao Andriamanitra ao misaotra
mankasitraka anao zahay fa zahay tsirairay avy reto no fidinao haeno ny afatrao, no fidinao iaina zany afatrao zany, hanaparika ny fahazavanao manomboka ao anatin'ny tokantrano. Misaotra Tompo, mankasitraka no fitiavanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay sahady ny fotoana manaraka, ny afatrao manaraka sy ny fampiarana izany amin'ny fiainanay ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.